Fantatrao ve fa misy vidéoko be mpijery be dia misy vidéoko zara raha misy fijery. Fantatrao amin'izay zany hoe inona ny vidéo tia malagasy jerevana. Izay no resadresantsika androany. Faly miarabantsika manaraka ny serasera 3 minitra indray. Alohan'ny rehetra aloha dia manasa antsika zany ho an'ireo izay mbola tsy mpanaraka nindran'le hoe s'abonner ambany. Ny antony dia amin'izay mba afaka mahafantatra nareo rehefa misy karazana vidéo ataoko. Misy vidéo anankiray nataoko izay zany resaka le hiran'ny Rijad le hoe Drakoely le censuré iny dia napetraka tao amin'ny description ny hoe natao fisintonana mpijery fotsiny ity. Dia tena nahomby tokoa izay zavatra izay ao anatin'ny iray andro monja dia nahazo mpijery 4,000 tamin'izay fotoana izay. Sambany tamin'ny vidéo nataoko vao nisy zavatra ohatran'izany. Matetika mantsy ny vidéo ataoko dia tsy mahatakatra jery 300 ao anatin'ny iray andro izany mihitsy. Dia niezaka nanao fampitahana ary hoe inona marina ary izany no mahatonga an'izay zavatra, inona ny vidéo tena tian'ny olona. Satria mantsy ny zavatra izay heveriko ohatrany hoe maivamaiva na ohatrany hoe tsy dia misy lanjana zany reny indray zany no be mpijery kokoa ao anatin'ilay statistikako noho izay zavatra heveriko fa hoe mafonja misy fivedikevitra. Toa ny resaka kidaladala, kiadiady, kifosafosa, kifanenjikenjika no be mpijery kokoa. Noho ny resaka hoe fanadiadiana, fifampizarana traikefa, zavatra ohatran'izany. Dia mbola tia azo statistika matomatotra kokoa manamarina an'izay zany dia niezaka ako nijery an'ireo vidéo ataon'ny namana izay mpanao vidéo malagasy. Dia nizahako nijerena tamin'ny Masitsimiangatra ny vidéo voakariny ankamaroan'ireny mpanao vidéo ireny. Dia hita fa hoe akoatra ny hira aloha zany efa be mpijery dia vao marina le tombatombako teo. Ny vidéo clash indray no mahazo mpijery kokoa sy mahaliana malagasy kokoa noho ny vidéo flash. Zany hoe ny vidéo izay misy adiady mifandrangandrangitra, fanaratsiana reny zany ohatrany hoe mahaliana kokoa noho ny hoe vidéo milaza vaovao, zava-misy, haisoratra, milaza kolotsaina na fifampizarana traikefa araka le niteneniko teo. Dia ohatrany tianao itsindalana hoe zavatra maivana ve zany no tian'ny mpijery. Niezaka nitady hoe fanahoana dia ohatrany nisy valiny vitsivitsy hitako. Voalohany indrindra aloha zany angambany dia eritreretiko hoe ho an'ny mpijery vidéo ny YouTube zany ho andrareo dia fialamboly fa reraka avy miasa izy andritra ny journée ray manontolo dia ny zavatra tiany hita tiany jerena dia zavatra manala azy, zavatra maivamaivana fa tsy mbola hijery indray zavatra feno fanadiadiana, zavatra mampiasa saina na zavatra mavesatra. Dia ny faharoa manaraka an'izany koa mety hoe tsy mahay manintona olona koa zahay mpanao vidéo izay tsy be mpitsidika zany satria efa fantatra hoe izy ny olona siblena zany nefa ny zavatra atao mbola zavatra tsy manintona an'ireny olona siblena ireny ihany. Dia ny zavatra fahatelo koa matetika tsy présentable ny olona mpanao vidéo. Samy hafa mihitsy ny kosa aloha ny hoe vidéo atolotra na olona vehivavy mahafinaritra be anatina trano mahafinaritra be sy ny endrika mahafinaritra be sy ny vidéo atolotra ny lehilahy izay mamonamonahina sy debogosy. Dia inona ary zany ny vahaolana ohatran'ny alaim-panahiko anao ohatran'ny sasany koa resadresaka zavatra maivamaivana mampime, anao pôzipôzy mampime sy atsikana kely satria zany mety mitarika ny olona hijery an'ilay vidéo. Dia nefa nandinika sy nandanjalanja hoe inona ny tena tanjoko zany rehefa manao an'itony vidéo itony, ny azo mpitsidika ve sa ny ampita hafatra. Izako hoe aleo mitady marimaritra iraisana zany hoe tazomina ihany ny zavatra efa natao hatramin'izay mampita ny zavatra eritreretinao hoe ilain'ny olona kanefa asiana ihany le zavatra maivamaivana tsy indraindray eny antsefatsefany eny. Raha tsy izany koa dia tsisy mpijery mihitsy le izy tsinona. Izay zavatra resadresako androany misaotra antsika rehetra veloma tompoko.